Dia akatsika atao ihany koa ary izay tontolon'ny politika izay fa ivadika kosa isika vaovao hafa eo amin'ny tontolo ara-toekarena sy famatsiana ara-tsolika ihany koa. Nahitana fienana moa ny tahirin-tsolika eto amintsika satria dia nisy fepetra manokana izay noraisin'ireo kampania tsolika moa mikasika indrindra ny fanafarana entana. Voafehitra any kosa nefa ny famatsiana solika eto amintsika. Mba hisiny ny fifandanjana eo amin'ny famatsiana solika, ny tsena sy ny tahiry dia manafatra solika isam-bolana ireo kompania solika raha ny fanamariana izay noentin'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures ao anatin'ny tatitra izay navoakany. Nanomboka ny faran'ny volana Aogositra dia tafidina 30 andro ny faharetan'ny tahirin-tsolika misy eto amintsika raha mandidina ny 40 na 80 andro izany raha ny mahazatra. Tamin'ny volan'io raha ny fantatra dia tsy nisy ny fanafarana solika, voalaza rahateo fa mitsedra olana ireo mpandraraha amin'izany sehatra izany. Mba tsy hiteraka fahadisoana ireo tombatombana izay efa natao dia nisy ny fanitsiana izay noentina mikasika ny tahirin'ny farantaona ka nahena 550 hatramin'ny 530 andro ny tahirin'ny supercarburant ary 50 hatramin'ny 520 andro ny gazoil. Raha ny fanamariana izay noentin'ny OMH dia tsy misy ny antoka fa anatanteraka fanafarana solika indromy ataona ao anatin'ny iray volana ireo mpandraraha mba anatratrarana ny banga eo amin'ny famatsiana. Raha ny volana janoary hatramin'ny volana septambra teo no resahana dia 420 sy 707 sy 7 tonnes métriques ny solika nafarantsika, izany hoe nahitana fienana 900 raha oharina tamin'ny 9 volana voalohany ny taona 2024.